Fahalalan'ny asa fanaovan-gazety ady mitohy hoy miary Rasolo Arjona. CEA lalambe maizina tsy misy jiro ireo andrin-jiro mirongatra ny tsy fandribalemana hoy Clémence Ravinirina. Fifidianana aloolona efa mandeha nikajy ifehezan'ny fitondrana ny antenimierandony hoy Tarena Marta. Sabotsy telopolo aogositra 2024 manatitra ny arabatombo kilasy tongovavy tonga soana ato anatin'izao fotoana ny fampahalalam-baovao izao manasanao ampanajana sy ampitiavana anaraka ny antsipirim-baovao hatramin'ny farany. Pejiny fanatanjahantena avy hatrany nisaraka tamin'ny saharonoray ekipany Bareny Madagasikara sy ny Lion de l'Atlas ny Maroc tamin'ny fizaram-potoana voalohany tamin'ny lalao famaranana tranona 2024 atao Nairobi Kenya amin'izao fotoana izao. Mbola tsy tapitra ny lalao ao anatin'ny fizaram-potoana faharoa ny ekipa roton tamin'izao fotoana izao nampiditra baolina fandroany hoy Madagasikara minitra vitsivitsy tamin'izay fanombohan'ny fizaram-potoana faharoa izay varantsika ny famitsinana ny fizaram-potoana voalohany. Nisaraka tamin'ny saharaino roa ny Bareny Madagasikara sy ny Lion de l'Atlas ny Maroc samy nitady ny fomba ampidirana baolina voalohany ny ekipa rotonta nandritra ny 10 minitra voalohany io ka teo amin'ny minitra fahasivy tany hoandry no natafiditra baolina voalohany Madagasikara tamin'ny alalan'ny Fely larana fafito. Ça revient dans la surface de réparation avec Mohamed Harimat et ce ballon qui traîne. Il y a un Marocain qui est resté dans la surface de réparation. Pour le moment, c'est Gregas qui va essayer encore de repartir. Lui, il est très fort dans le pied, Gregas. Tout comme Lalaina. Gregas retrouvé à l'entrée de la surface de réparation. La frappe derrière. Et ouverture du score de la part de Feli. Le joueur de Mama FC ouvre le score à la surprise générale. La première occasion, la première action complètement aboutie de la part des Malgaches va finir au fond des filets. Quelle frappe exceptionnelle de la part de Feli. Fitombo 20 minitra taorin'izay no salain'ny Maroc ho isan'ny raisiray baolina matin'ny Youssef Meri. Teo amin'ny minitra 440 izany hoe 3 minitra tsy faranany fizaram-potoana voalohany dia natafiditra baolina faharoa ny ekipa marokana tamin'ny alalan'ny Oussama Lamloui. Un hommage à Assal, c'était lui le titulaire, on a parlé de lui tout à l'heure, mais finalement les choix sont là, on insiste sur le côté droit, on persiste, quand on centre tout de suite ça ne passe pas, ils l'ont fait à 3 reprises. Cette fois-ci Boulakchout a décidé de temporiser avant de retrouver l'attaquant de Berkane pour son 5e but, plus que jamais. Io isy io no nentin'ny rotontany ala sasatra tamin'ny fizaram-potoana voalohany. Tsikaritra ho manana tombo ny ekipa marokana raha eo amin'ny vatana, saingy tsy nanaiky lembenana ny ekipa malagasy teo amin'ny fanehoana ny fifehezana teknika teny ambony kianja. 70% no azon'ny Maroc raha eo amin'ny fomba fitazomana baolina eny ambony kianja raha ny fizaram-potoana voalohany iny. Atreto ady sala ronoron'ny baolina eo amin'ny Maroc sy Madagasikara amin'ny famarana ny tranona 424 ity tamin'ny baolina matin'ny toky teo amin'ny minitra faharoa amby 70 fitoizantsika ny fampahalalam-baovao mahakasika ny politika kosa indray. Ny filazana fa tonga eto Madagasikara ny FBI dia afaka manamarina fa misy fanadihadiana iraisam-pirenena mikasika ny raraboina 777 ho ny mpanao politika Tabera Randriamanantsoa Androany. Nambarana ity mpanao politika ity fa misy antony matony Amerikana no tsy mamoaka fanambarana manafaka na manameloka ny fanjakana malagasy manoloana ity raraha ity. Azo antoka nefa ho Tabera Randriamanantsoa fa tsy ho avelan'ny mora ny zavatra nataony ny mpitondra malagasy. Tato-pavaony Germaine Omenjanary, sary sy rindran-tsary Henri Rakotomalala. Takony bary avokoa aloha ireo olana sy ny raharaha mafana eto amin'ny firenena androany. Tosatrin'ireo mpitondra fanjaka raharambohy malaza nafatesana tanora 3 ka mbola andrasana ny fitsarana azony be sy maro hatrehina. Eo ihany koa ny aferana boina 555 nahazo ny laram-pamantarana malagasy ka lasa ny Iran, ny délestage sy ny fatapahan-dranon-drirama izay tsy mbola hita mihitsy hatramin'izao hoe inona marina ny vahaolana ho hiatran'ny fanamafisana. Santiony ihany anefa ireo.
momba ny raraboina manokana na dia miezaka mangina sy tsy manome vaovao momba izany ntsony aza ny fanjakana ankoatra ireo olona voalaza fa niakatra teny anivon'ny pak dia tsy petrapotsy ny gouvernemanta amerikana ho iatrany ny fanazavana nanao ankety amin'ny fotony sy misy menga amin'izay ny anketiny dia avy amin'izay izy zany fantany zareo tsara ahoana ny démarche administratif na nazahoany rano io Boeing io zay zareo zay vao manao ankety amin'ny angany le Boeing manao ankety amin'izay ny lany Boeing inona ny zavatra ndesiny Boeing io tany Iran io zany sy vita ankety satria zavatra sarpady moko zio zavatra goavany be io Boeing io affairana Boeing sy hoe ohatrany mpangalatra omby io samboninao mpangalatra omby dia ngano fa tena zavatra international Iran zany mitady pays hoe aiza ny firenena corrompu dans le monde dia hitany Madagascar ny pays corrompu dans le monde nahafahany ny vidan'io avion itafavoakana io sy vitavita ahoana moa vitan'io ankety nataony Madagascar ny aiza moa gardien ACMV de Gadjar iny idirany gardien hoe agnanana fa io sy vita satria ny américain io avany Chine sy ny trajet igny misy fitaovam-piadina ve misy drone io misy iny io zay zany ankety ataony dia miverina io sy vitavita ohatran'izao ankety nefa maharitra misy ny atao hoe visite sy contre visite na expertise sy contre expertise fa tsy hoe rehefa miteny manampahefana na olona ambony eo amin'ny fitondrana dia tsy maintsiny no marina mahalona ireo raharaha mampiaya ireo ho iatrany tabera randria manantsoa makasika ny fifidianana izay ololony Madagasikara mandeha ny paika maloto ny fitondrana mba ahazoany feny anteny merando olona ho ny filohany antoko tsara tafy nandroany tamin'ny taona 2024 anefa dia nambara ho ravaina ity androm-panjakana ity satria hoe tsy misy ilana azy fa mandany volam-panjakana fotsiny ankehitriny anefa dia fikirin'ireo mpitondra mafy ny anteny merando olona hoy ny fanazavana raha irosoana amin'ny 12 Desambra ny fifidianana olona araka ny tolokevitra ny seni dia mazava fa hitsany indray ny lalam-panorenana malagasy sy ny lalam-pifidianana hoy ny fanamafisana varantsika ny fanadihadiana voafaritra tsara ao anaty lalam-panorenana malagasy izay lalam-panorenana sy mpanitsina ny taona 2020 sy ireo lalàna mifandray amin'ny fifidianana ny fomba sy fepetra amin'ny fifidianana ireo senatera fifidianana olona izay hanampy amin'ny fanamafisana ny fitondrana demokratika sy ny fanatsarana ny fiainam-pirenena ireo antsoina hoe mpifidy vaventy atao ireo solotena ny komina sy distrika no manamanjo ifidy amin'ny fifidianana olona ka ao anatin'izany ireo mpanolotsay paritra sy mpanolotsain'ny tanàna tsy kiaritra fa voadingana iray io lalàna io amin'ity fifidianana iray mitora tahaka ny efa natao teo aloha ho iatrany ny fanazavana tamin'ny farany teo dia efa natao hoe zavatra hoe ohatrany hoe temporaire le izy dia zao zany zao dia mbola tsy niova ny corps électoral amin'ny Sénat tsy mbola nisy le élection hafa na région na faritany dia mbola le vice io ihany zany satria io zany nazo raha maîtriser satria le izy ane objectif dia hoe ho anazy daholo ny Sénat dia izy aloha sy ara-dalàna misy zao ary dia efa fantatra zany fa hoe biaisé ny élection efa zavatra hoe ho atao zany dia hoe mandeha ny pression rehefa avy eo mandeha satria raha maromaro moko corps électoral amy anina igny ba hafa ity dia tena olo vice ny maire sy ny conseil ihany dia vorovoro agnatin'ny hôtely agny io any dia ao ampitahorigna tandremo sisy vato hafahafa miditra ao fa ianareo responsable fantatrinay ianareo amorogana ny dossier ianareo efatra any amin'ny fifidianana kominaly no efa nanitsahana ny lalàna sy ny demokrasia efatra any ihany koa no nanaovana ny tetika rehetra mba hifehezany io androm-panjakana io ho iatrany Barany Auguste dia efa nanomboka tany amin'ny resaka élection communale anasika dia efa natao io firofiry moa ny zavatra niova tamin'ireny hatra amin'le fanaovana dossier za dia natao nisy ny éliminer olo sasany natao hoe redressement fiscal ino dia nijanona sy afaka nanao dia lasa indray ny élection dia lasa koa fisaragna n'igny élection igny koa misy olo tokony lany dia natao sy lany ary raha resy izy dia misy ho averigna ny élection hatram'izao mbola sy naverigna ary zerenareo regny élection nisy ho averigna regny saika resy daholo na fitondragna amin'ireny am'izao mbola tsy naverigna dia ankoatra izay dia milaza hatrany ity mpanao politika ity fa efa hitantaratra amin'ny zavatra mahazo ireo be ny tanàna tsy miara-dia amin'ny fitondram-panjakana ny ho fizotry ny fifidianana olona
antsodzay amboletra ary fanaovana terivemanta hoy ny fanamafisana. Misy tokony lasaka tamin'ny firesaka iny dia nataotry dia nanao indépendant fa mpanotry ihany le izy dia fampitahorana zao ankehitriny zao. Efa misy fampitahorana anareo tsy mahazo subvention raha nareo tsy miaraka aminay. Zany rehetrarehetra zany zavatra sy fagnara-dalàna daholo zany rehetrarehetra zany. Sisy any amin'ny pays ny SADC zany. Sika milaza président SADC. Tsy misy manao an'izany gn'agny amin'ny pays dia raha regny fandritra regny mo régime parlementaire ny maro aminazy. Zay zany lalàna misy saragny zany. Manandanja amin'ny rafitra ara-politika sy ny fitantanana ny firenena ny fifidianana loholony. Na dia tsy mitaky ny fandraisana anjara ny vahoaka mivantana azy, dia ireo solotena ny komina sy distrika no misafidy ireo senatera, izay manampy amin'ny fanatanterahana ireo andraikitra amin'ny fitsarana sy ny fanapahan-kevitra ara-politika. Tsy maintsy hajaina sy avaozina araka ny filana ireo fitsipika sy lalàna amin'ny feny fifidianana mba hahazoana manamafy ny rafitra demokratika eto Madagasikara, saingy tsy antenainy zany raha ny zava-misy ankehitriny ho hiatrany Paraina Auguste. Ho sarotra ny sina fandrosoana sy fampandrosoana eto amin'ny firenena raha toa ka mbola mifandray ho fahavalo isika ka tsy mifampiaino. Firenena iaraha-manana i Madagasikara ka tokony homendanja ny fanehoan-kevitra maro samihafa ho ny solombavam-bahoaka fetra Rahalambozafimbololona androany. Tsikaritra ny fanavahana amin'ny lafiny rehetra any ka olom-bitsihany no voajery sy misitraka tombotsoa ho ny fanamafisana. Tsy voatery ekipa faholotokana no mahavita izaka goavana manandratra ny voninahitry Madagasikara dia verina fa tokony ho riarian'ny firenena hatrany zany. Tsy baolina kitra ihany fa na tsipy kanety be na baskety na lalon-tsaina na voka-pikarohana na inona mampafantatra ny fisian'ny Madagasikara eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena dia verina fa tokony ho laram-pamiana zany ho ny solombavam-bahoaka Rahalambozafimbololona fetra. Tokony tsy asiana fanavana ny fanohanana ireo mitondra ka miaro ny voninahitry Madagasikara ho hiatrany ity solombavam-bahoaka ity. Tena mbola satria voalohany marina amin'ny tantaran'ny baolina kitra malagasy zany hoe tafakatra amin'ny famaranana ny shanina zany. Ny ekipa malagasy mirary soa azy mihitsy fa tena ho hibata fandresena mba ho voninahitry ny firenena sy ny vahoaka malagasy manomboka tamin'ny demi-finale voatra ny hitantaratra satria fa tafakatra dia taranja anankiray atao hoe populaire malaza ny baolina kitra dia iny indray ry priare azo hoan'izay maniry dia anohana ny barea dia ny atsasaky ny sarandalana ihany no alohany mety ho tsara ilay hevitra fa zay ny teneniko aza miangajanaka fa misy ny taranja maro reny nanao fitarainana na ny tsipikanety be na ny resaka tolona na fibatana fonjambia na ny taranja hafa maro dia rehefa io fa manomboka tafita dia miseho ilay toko hoe fomba ratsy hijapy le tehiseho hoe sakaiza mpandresy tsy zay le ata lasa lavitra tsy zay le ampiroborobo an'izay le taranja sy ampandrosan'le firenena na le fanatanjahantena amin'ny ankapobeny fa mila hoe rehefa samy jerena dia atao mitovitovy. Ambony laram-pamiana rehetra ho hiatrany ity solombavam-bahoaka ity dia tsy ny rendrarendra no atao mahamaika manolon'izao zava-misy ainan'ny firenena izao fa misy teboka mafy mila jerena ho hiatrany ny fanamafisana. Raha raisina zao ny atao hoe manao kady tsotsotra zany volana totiny fanjakana hoe i mosira zany tsy haiko ny fandiniana tany conseil des ministres na zay nanapahanareo azy tany raha atao ny kadikady tsotsotra na vita napiditra tsekoly zanaka malagasy aminarivony mba tsy ilazako hoe amanaliny ny vola lanina nefa teo ianareo tsy nanao nininina ka rehefa izay ihany no atao dia mba ataovy toy izany ihany koa reny le mitondra ny voninahitry ny firenena avo reny araka ny hoe tsipikanety be ny resahako fibatana fonjamby ny resahako ny resaka tolona ny resaka taranja maro izay tena hoe manana ny maizy azy ary mitondra avo ny voninahitry ity firenena ity fa eo mantsy dia japiana le zavatra. Ny tena olana eto Madagasikara dia everina ho tsy fitiavana avokoa rehefa lazaina fa mifanohitra amin'ny fomba fijerin'ny mpitondra. Raha tena te handroso anefa isika dia mila mifampiaino manoloana ny olana hatrian'ny vahoaka ho hiatrany ny fanazavana. Lafim-baovao hafa tanteraka kosa indray tandindondoza ny fahalalany asa fanaovan-gazety eto Madagasikara. Miverimberina ny fanitsakitsana ny zon'ny mpanao gazety indrindra rehefa mitatitra ny marina ka manohitohina olona ambony eo amin'ny fitondrana. Tsisy fahalalana maneho hevitra nefa raha tsy voaaro ny asa fanaovan-gazety hoy miary Rasolofo Arjona mpanao gazety araka izao tady-baovao ny Narcisse Karazafy sy mbola afa-tsara izao.
Tsy mipetraka araka ny tokony ho izy intsony ny fahalalany asa fanaovan-gazety eto Madagasikara tandindondoza ny asa fanaovan-gazety eto amintsika indrindra rehefa mikasika fanadiadiana lalina na raharaha manahirana ny fitondrana na ny rafitra ambony marary ny mahita fa raha vao miezaka mitatitra ny marina ny mpanao gazety sy mampafantatra ny zava-misy marina amin'ny vahoaka dia tsy vitsy ny ara ny fandrahonana fampitahorana na fanaovana antsojay ara-pitsarana hoy ny faneho-kevitra misy mihitsy aza rafitra na olona ambony manararoatra fahefana mba hanakanana ny faneho-kevitra sy hanitsakitsahana mivantana ny fahalalany asa fanaovan-gazety. Ka raha za manokana rehefa mandray an'ireny tondro reny reny singa maromaro entina mandrefy ny fahalalany reny dia ataoko hoe tsy mipetraka amin'ny tokony hipetrahany amin'izao taona 2024 zao satria ny mpanao gazety amin'izao fotoana izao dia efa manana loharanom-baovao maro izay tsy voasakana intsony ka raha misy endrika ataontsika hoe fanadiadiana anankiray entina hanakianana mpanao gazety tsy lasa andrahonana mpanao gazety tao tena hoe any amin'ny rafim-pahefana farany ambony ny filohan'ny repoblika nanakihana mpanao gazety ny filohan'ny Anteny Mirandolona manakihana mpanao gazety ary nanambany mpanao gazety no mikitikitika an'ilay fanaovan-gazety zany dia tena mipetraka hoe ao anatin'ilay tandondondoza indray lay fahalalany asa fanaovan-gazety eto Madagasikara zany efa anisan'ireo miteny hoe ny ady amin'ny fahalalana kosa nefa tsy ady hoe vita zao dia zao fa io ady mitohy satria tsy ny fitondrana amin'izao fotoana izao ny adivana fa ny karazana hery rehetrarehetra izay mety hanitsakitsaka tombontsoa iombonana ka ny mpanao gazety tsy maintsy mijoro foto rehefa misy tombontsoa iombonana vao hitsakitsaka. Ady mitohy ny ady amin'ny fahalalany asa fanaovan-gazety ho hiatrany miary Rasolofo Arjona Nanamafy miantso ireo tompona orinasa gazety ihany koa ny tenany tsy ampy sarabazana ny mpanao gazety tokony fampiresaka ireo mpisehatra rehetra eo amin'ny tontolon'ny fanaovan-gazety hanatsara ny rafitra sy hiarovana ny tombontsoa iombonana. Ady mitohy foana io ary raha vao tsy mirahina ny mpanao gazety dia misy manitsakitsaka foana io mahatonga antsika tsy mirahina matetika ireo eritreretina fa mitarika vao mahazo ataontsika hoe amorom-patana amina fahefana dia lasa tsy matadidiny namana dia izay zavatra izay no hoe tsara foana no misy firaisan-kina matotra eo amin'ny samy mpanao gazety aoka tsy ho saratsarany ataontsika hoe ny hery politika na ny ataontsika hoe ireo patron de presse satria ny hery ara-bola ihany koa ny hery mpitikarena tena io matetika maneran-tany manitsakitsaka n'izay fahalalany asa mpanao gazety izay dia ilaina izay firaisan-kina izay tokony amin'ny fotoana rehetra dia afaka mandinika ny lesiko amin'ny asantsika isika samy mpanao gazety tokony amin'ny fotoana rehetra dia afaka mifampiresaka tsika ary afaka mifanitsy amin'izay asantsika izay makany amin'ny tsaratsara koa ny fanatanterana azy satria koa rehefa misy ny lesiko amin'ny fanatanterantsika ny asantsika dia matetika ino no roitin'ireo fahefana hoe tsy ampy zao dia ahafahany manindry atsika ka lasa very ilay fahalalana tokony sitrantsika ary mampatsiahy ihany koa fa ny fahalalany asa fanaovan-gazety dia zavatra anankiray tokony hiaro ary izay ny teny ambony indrindra ny fahalalany olo. Raha tsy misy fahalalany asa fanaovan-gazety dia tsy hisy ihany koa ny fahalalana maneho hevitra ho hiatrany ity mpanao gazety ity. Pejiny sosialy kosa indray maro amin'ireo andrin-jiro eny amin'ny ankelakelan-trano sy eny amin'ireo lalambe eto an-drenivohitra no tsy misy jiro vokany manjaka ny mpanao saratsy manana andraikitra amin'izany ny komina Antananarivo sy ny Jirama ka hanaovana antony ijeren'izany akaiky hoy Clémence Ranirina mpanolotsain'ny tanàna raha tafaresaka tamin'ny Narcisse Karazafy sy mbola hava-tsara. Ankoatra ny olany delestazy izay miamahery vaika amin'izao fotoana izao manampitrotraka ny fahasahiranan'ny malagasy ny tsy fisian'ny jiro amin'ny ankamaroan'ireo andrin-jiro eto Antananarivo izay miteraka tsy fandriam-pahalemana eny anaty fiarahamonina marina fa anjara andraikitry ny komuna ny manatsara sy manavao azy ireny kanefa manana didy amin'izany ihany koa izao tsy tanteraka ny fampanantenana nataon'ny filohan'ny Pernasa izay milaza fa ampitomboana avroeny ny famatsiana herinaratra eto Madagasikara. Marina fa anjara andraikitry ny komuna ny fanazavana ny tanàna fa misy anjara andraikitra tokony ho raisy ny Jirama ihany koa. Ny mampalahelo amin'izao fotoana izao na ny fanazavana ny anisa tokantrano aza dia manana olana ny Jirama raha antsika mahita ny delestage lavareko tany maro eto amin'ny tanàna Antananarivo. Olana arabola ny olana mazava ho azy maninona izy io tsy voavahatra amin'izao.
ary aiza ho aiza ilay fampanantenana izay nataon'ny filoham-pirenena tamin'izany fotoana hoe hampitombo ny angovo izay ny famokarana angovo izay ataon'ny jirama nolazaina tamin'izany fotoana fa ho ampitomboana havoroeny izany antenana vao mainka aza miaratsy raha oharina amin'ny fitantanan'ny mpitondra teo aloha izay nitombiasan'ireto mpitondra ireto dia vao mainka miaratsy ny zava-misy eto Madagasikara amin'ny ankapobeny. Amin'izao fotoana tsy misy hita intsony ihany koa ireo lampe photovoltaïque teny amin'ny arabe. Mandeha ny délestage isan'andro lasa miverina indray ny délestage tournant ary ny elakelatrano sy ny lalambe dia tsy misy voazava intsony amin'izao fotoana izao fa dia maizikitroka izay miteraka insécurité na tsy fandriampahalemana tsy roa amatany ankehitriny. Marina hoy aho teo fa anjarandraikitry ny commune izany fa misy anjarandraikitra lehibe ihany koa avy amin'ny jirama zany izay fanazavana ny elakelatrano izay. Etsy andaniny ihany koa dia tsara resahana hoe fanontaniana no petraka rehefa mandehantsika ny amin'ireny lalam-baovao izay tamin'ny fotoan'andro no tantana teo aloha mazava daholo ireny lalam-baovao izay namboarina ireny fa ankehitriny isika rehefa mandeha amin'ireny lalam-baovao ireny dia maizikitroka tsy misy intsony ireo lampe photovoltaïque izay napetraka niaraka tamin'ireny poteau na andrin-jiro maro samihafa ireny. Resaka insécurité ve hoe be dia be ny mangalatra anazy sa tsy fandraisana andraikitry ny tompona andraikitra isa tokony tafiditra ao anatin'izany ny ao anivon'ny tanàna Antananarivo, tafiditra ao anatin'izany ny anivon'ny fokontany Isatokaziny, izany ve no antony mahatonga an'ireny toerana izay ankehitriny lasa maizikitroka vokatr'izay tsy fisian'ireo lampe photovoltaïque ireny. Manao antsoavo amin'ny tompona andraikitra mahefa araka izany ity mpanolotsaina ny tanàna ity mba hijery akaiky ny olan'ny jiro eny an-dalambe. Mahakasika ny fanabeazana maro amin'ny tanora malagasy no mbola tsy mahafehy ny fivoaran'ny teknôlôjia ankehitriny noho ny tsy fisian'ny fanofanana sy torolalana manokana ho amin'izany. Tsy mahay mampiasa ny lafiny maso ny teknôlôjia ny tanora hoy ny mpanabe ka ilaina ny fanaraha-maso ny fanabeazana manokana amin'izany. No mafisiny Razana Drakotoezina fa zava-dehibe ny fanabeazana ny tanora amin'ny fampiasana ny teknôlôjia ho amin'ny tsara sy ny maso. Fanadihadiana. Miroborobo fatratra ny fivoaran'ny teknôlôjia amin'izao fotoan'izao kanefa raha ny zavatra hita dia tsy mbola voafehin'ny tanora malagasy ny fampiasana izany. Raha ny hita hoy ny mpanabe dia tsy mahay mampiasa izany amin'ny lafiny mahasoa ny ankizy malagasy noho ny tsy fisian'ny fanofanana sy ny torolalana. Noho izany mila hampitomboana ny fanaraha-maso ny fampiasana ny teknôlôjia amin'ny sehatra ny fanabeazana indrindra eo amin'ny tanora ary tokony hampianarina manokana ny mpianatra momba ny fomba fanao amin'ny fampiasana ny teknôlôjia amin'ny maso kokoa. Ity laza koatsika mahakasika ny teknôlôjia izay tsy hain'ny zaza malagasy ankehitriny mampiasa anazy ka any ka manimba ny kalitao fampianarana eo ny taloha mijerytsika hoe manao recherche ny mpianatra anankiray amin'ny alalan'ny boky ny sainy no miasa fa ny zaza malagasy dia tsy mahay mampiasa ny teknôlôjia ka amin'ny clique fotsiny izy dia tsy miasa saina tsy mandinika fa toa dia mamaky fotsiny dia mandika dia vita dia anyka manimba ny kalitao fampianarana. Eo iarahantsika malala araka ny tena marina hoe tsy afaka ialana ny teknôlôjia, ny fomba fampiasana ny teknôlôjia ho an'ny mpianatra tokony atoro anazy hoe aiza ny lalakombana manoloana ny teknôlôjia fa tsy andeha andrambany ka mamosavy ny tenany. Lao mafisiny fa tokony atao lahara-pahamehana ny fanabeazana ny tanora hikirakira ny teknôlôjia mba tsy hironany amin'ny fampiasana diso ny haitao arakajy mirindra ny tanora sy ny zaza malagasy. Vitaso ny omaly ny fananganana antenimiheran'ny varotra iombonan'i Madagasikara sy ny faritany Yunnan Chine. Mikendry ny alamafy ny fiara-miasa raha-toe-karena sy ny fifandraisany amin'ny Madagasikara sy Chine indrindra amin'ny faritany Yunnan ity rafitra ity. Sara Anjaratiana ny artanjo. Nisongadina nandritra ny fitsidihan'ireo délégation avy any amin'ny faritany Yunnan any Chine ny famelabelarana ireo tetikasa ifanomezan-tanana ny Madagasikara izay mikasika ny fanohanana sy fanaparitahana ny fambolena vary iarahana amin'ny fanjakana malagasy sy ny gouvernemental sinoa indrindra fa ny faritany Yunnan. Anokatra sehatra vaovao amin'ny fifanakalozana traikefa eo amin'ny firenena ny rotonta ary anatsara ny fambolena ho fampitomboana ny vokatra. Tao anatin'izany dia nanangana ny antenimiheran'ny varotra iombonan'i Madagasikara sy Yunnan anamafisana ny fifandraisana ara-barotra sy ara-toe-karena eo amin'ny Madagasikara sy Chine ity rafitra ity. Anokatra varavarana misimisy kokoa
ho an'ny fiarah-miasa stratéjika amin'ny sehatra manandanja toy ny fambolena vary, ny varotra ary ny fampiasam-bola. Tao anatin'izany no nanasongadinana lehibe ny tetikasa izay entiny ery zareo avy any honanina ireto dia ny tetikasa fanaparitahana sy ny fanohanana ny fambolena ny vary ary famaranana ny dian'ireo délégation sinoa avy any honanina reo anio dia ny fananganana sy fanasoniavana ofisialy ny chambre de commerce Madagascar honanina. Ny tanjony dia ny anamafy ny fiarah-miasa amin'ny firenena malagasy sy ny firenena sinoa indrindra fa ny province ny honanina. Manamarika ny fisokafan'ny fiarah-miasa akaiky kokoa eo amin'ny Madagasikara sy Chine ity lanonana ity izay natreha ny solon-tena mpandraharaha manodidina ny roanjato avy any honanina. Ny fantoka tamin'ny fanatsarana ny fiainan'ny mponina sy ny foto-drafitrasa ny fitantana ny komina Ampitatafika nandritra ny bolana voalohany. Anisan'ny zava-bita ny fanavozana ny EPP Ambohibary, ny famerenana ny jiro Andalambe ary ny fanavozana ny code municipal d'hygiène. Na dia eo aza ny fatapahan'ny fidiram-bola vokatry ny fanesorana ny fanangonan-ketra tsy nanivon'ny komina intsony dia mitohy hatrany ny ezaka ataon'ireo mpitantana. Narcisy Karazafy, mbola avatsara. Nitodika tamin'ny fanatsarana ny fiainan'ny mponina ny fanarenana ny foto-drafitrasa ny fitantanana ny komina Ampitatafika nandritra ny enim-bolana voalohany tamin'ity taona ity nomena lanja ny fanabeazana tamin'ny alalan'ny fanavaozana ny EPP Ambohibary, eo ihany koa ny famerenana ny jiro Andalambe ho an'ny filaminana sy ny fiarovana amin'ny alina, eo ihany koa ny fanavaozana ny code municipal d'hygiène na ny CMH izay ho atolotra amin'ny fomba ofisialy amin'ny volana Desambra 2024 avy izao. Olana sedran'ny komuna nefa ny fikorotana ny fanangonan-ketra izay sehatra iray ahafahan'ny komuna mampidi-bola kanefa nalainy ny fanjakana. Mitotongana araka izany ny fidiram-bolan'ny komuna izay lasa manana ny sarotra ny famolavolana tetikasa sasantsasany. Dia ny misy ihany koa dia mikorotana aloha ny resaka fanangonan-ketra, ny hena dia ny hena mihitsy ny hetra vokatr'ilay hoe hoalain'ny fanjakana fitakiana hetra manomboka ny 2026 dia tena lasa misy akony ratsy be mihitsy ilay izy satria dia tena mitotongana be ny vola miditra amin'ny lafiny ara-ketra eto amin'ny komina Ampitatafika amin'izao. Mihazoazo ilay olona lasa eo koa ny fahasahiranana iaraha-malala fa ny akony aloha rehefa nisy fotoana mba nefa niakatra kely izy tao satria nisy fanetanana be natao amin'ny komina dia izao na ny eo amin'ny fiscalité sy ny any ministère ny économie finance any sy ny any amin'ny DGI tsy mifakahazo hevitra mihitsy zareo dia lasa mikorotana mihitsy ny hoe takina ve ny 2024 2025 mbola tokony andraikitra ny komina dia tsy mety manasonia ny centre fiscal dia lasa olana zay dia totongana be zany fidiram-bola lasa ralanty zany ny fampandrosoana izay tokony atao eto anivon'ny komina. Na eo aza ireo sakana ireo dia mikendry ny ampandray andraikitra ny rehetra amin'ny fananganana tanàna mirindra madio ary mandroso ny komina Ampitatafika. Tapitra ny lalao resy ny Maroka tamin'ny satelon'orony Bareny Madagasikara tamin'ny lalao famaranana ny tranona 422 any Kenya. Famitelo ny araka izany Maroka noho nibatany amboarany trano taoriny tamin'ny taona 2022 sy 2022. Mitana ny laharana faharoa kosa ny Bareny Madagasikara amin'ny ity lalaon'ny tranona 422 ity. Eo amin'ny maresaka avy any ivelany kosa indray isokatra rampitso alahady iraika amin'ny Aogositra ny fampelezan-kevitra ho an'ny fitsapahakevim-bahoaka momba lalam-panorenana ao Guinée. Fitsapahakevim-bahoaka izay ataony iraika amin'ny 20 septambra izao nahato ny fitondrana guinéana nefa ireo antoko politika heverina fa lehibe sy manandanja any an-toerana. Voafetra ihany koa ny fandraisana anjara amin'ireo haino aman-jery ao an-toerana tsy misy fitoniana araka izany ny fiatran'ny guinéana ity fifidianana ity. Horatsika ny fanadihadiana. Fito hoe tsy enina tapitrisa ireo pirenena guinéana hiatrika ny fitsapahakevim-bahoaka momba lalam-panorenana izay ataony iraika amin'ny 20 septambra ho avy izao. Anatin'ny fisavoritana hiatrehan'ny vahoaka guinéana izany fifidianana izany.
isokatra rapitsy ohatra ny fampielezan-kevitra kanefa voarara tsy afaka andray anjara amin'izany ireo antoko sokajino lehibe sy manana ny toerany ao Guinée. Hatramina azon'ny général Mamadi Doumbouya ny fitondrana dia tsy nitsahan-tombo ireo teritery sy fanohitohinana ny fahalalana maneho hevitra ao Guinée. Ny 13 aogositra teo zao dia tsy afaka manao fihetsiketsehana na fampielezan-kevitra politika ireo antoko lehibe voasikazo mpanohatra ka isan'izany ny Rassemblement du Peuple de Guinée. Antoko politika mampolony koa no nahato na nofoanan'ireo miaramila noho ny fanadiovana ny tontolo politika. Ireo andinin-dalàna amin'ity lalam-panorenana anaovana fitsapakevim-bahoaka ity no amaritra na afaka hirotsaka ho fidinana tsy ny général Mamadi Doumbouya izay mitondra ny tetezamita ankehitriny taoriany ny fanonganam-panjakana nataony. Hatramin'ny taona 2024 moa dia niantso amin'ny firatsako fidiny ireo mpikambana eo anivon'ny gouvernemanta sy ireo mpioky namana kanefa nampanantena ny tenany fa tsy hirotsaka ho fidina ny tenany fa anome ny fahefana ho an'ny sivily. Giazany mpitondra ny fahefana hoy ny mpanohitra ny banga ary dia miantso ny rehetra izy hidina an-dalambe anohitra izany. Voatohitoina hatramin'ny fahalalany ny asa fanaovan-gazety mantsy ny ao Guinée. Raha miantso ny tokony ampitoviana ny fehim-potoana ho an'ireo mpanao eny sy tsy ny haute autorité de la communication na ny HAC dia ferana ho an'ireo mampanao eny ihany izany. Hoy kosa ny sampandraramy fey ireo haino vakijery guinéanina. Ratsy ny fanomanana ity fitsapakevim-bahoaka ity hoy ny Forum des Forces Sociales de Guinée na ny FFSG izay ahitana firaisamonim-pirenena 700 eo ka mangataka ny anemorana ny fifidianana izy ireo. Milaza mazava moa ny satan'ny tetezamita izay rafitra ireo mpioky fa tsy misy afaka mirotsaka ho fidiana ireo rehetra ao anatin'ny tetezamita na ny mpikambana ny gouvernemanta io na ny tompon'andraikitra teo anivon'ny androm-panjakana. Ny amafy ny fanafian'ny Israely ao Gaza lasa fatra lasibatry ny ady ny tanàna ka betsaka ireo mponina noroaina hiala amin'ny tanànany. Ao ihany koa ireo veritra ny fonenana ary miaina mosary lalina ny vahoaka any an-toerany fanadihadiana. Nanambara Israely fa miditra amin'ny fanafiana mivantana ao amin'ny tanànan'i Gaza izy ireo. Ahitana mponina manodidina ny iray tapitrisa ao Gaza. Nambara ho faritra mampidoza ny tanàna ka nofoanana ny fotoana fiatoana amin'ny ady izay ahafahana mampiditra fanampiana. Miisa tapitrisa ireo Palestina veritrano sy miaina anaty fahantrana tanteraka amin'izao fotoana izao. Voalaza ny firenena mikambana fa miditra amin'ny toe-javatra mampanana ny tahamosary noho ny fanakanana fidiran'ireo fanampiana izay ataon'ny Israely. Hatreto, mbola tsy reny ny fandraisana andraikitry ny iraisam-pirenena na eo aza ny antso fampitsarana ny daroka bomba. Karazana sifotra na escargot iray afaka manavao ny masony. Ny vondrona kitana tranainy talavitra indrindra tamin'ny télescope James Webb. Fantatra fa ny tritrana kika amin'ny lapoaly iray monja dia miteraka potika microplastika na rivony maro misy pozina anaty sakafo. Ireo no tranga hafa kely entiny saranjaratiana amintsika atao anatin' ity fanadihadiana farany ity. Barahoary. Karazana sifotra na escargot iray antsoina hoe Scutalus no hita fa afaka manavao tanteraka ny masony. Manome fanantenana amin'ny fikarohana momba ny fanasitranana sy fanavaozana ny sela amin'ny tenany manokana ity karazan-tsifotra ity, izany hoe mampiseho endrika mahatalanjona amin'ny fahaizany zava-mananaina mamerina ny taova-simba. Miverina amin'ny endriny voalohany toy ny tsy nisy fahasimbana ny masony. Afaka manavao tanteraka ny masony ao anatin'ny fotoana fohy ny Scutalus araka ny fanadihadiana natao mpikariko. Mety anampy amin'ny fitsambon'olombelona ho an'ny hoavy izany indrindra amin'ny fahaverizan'ny fahitana. Anisany mety anokatra lalam-baovao amin'ny fitsabona regenerativa ihany koa noho izany ity voka-pikarohana ity. Vondrona kitana tranainy hita lavitra indrindra tamin'ny télescope James Webb ny Irindel. Kitana hita fa lavitra indrindra hatramin'izay ary tamin'ny alalan'ny fitaratra gravitationnel sans réserve no nahitana ny Irindel. 12.7 lavitrisa année lumière miala amin'ny tany toy ny teboka mamirapiratra amin'ny alalan'ny fanamafisana avy amin'ny herin'ny gravitation ity vondron-kitana ity. Ny télescope James Webb no nahafahana mijery tsara azy ka nahitana hazavana avy amin'ny vanim-potoana taloha be. Mitondra vaovao an'ity fiandohan'ny tontolo ity fahitana azy. No heverina ho kintana tokana voalohany ny Irindel, mety ho vondrona kitana tanora na amasy globulaire
araka ny fandinihana nataony James Webb. Mety misy hirandela maromaro fa tsy tokana araka ny fandinihana tamin'ny alalan'ny spectroscopie, manandanja amin'ny fahatakarana ny fivoaran'ny kintana sy ny galaksia ireo vondrona kintana ireo. Mbola hisy ny fikaroana sy fijerena fanampiny mba hanamafisana ireo hevi-baovao izao. Nampiseho ny fikaroana iray tany ivelany fa ny kitritra na ny kika iray monja amin'ny lapoaly miloko tsy miraikitra dia afaka mamoaka potika microplastika miisa 7,000 misy poizina ao anatin'ny sakafo. Mety hiangona ao amin'ny vatana ka mety anakorontana ny hormona animba ireo taova sasany ary teraka homamiadana mihitsy azy izany. Anisany miantoka amin'ny fidiran'ny microplastika isan'andro ao amin'ny olombelona koa ireo fitaovana fandrahoan-tsakafo efa antitra sy simba. Tolo-kevitra ireo mpikaroka araka izany ny fampiasana ireo fitaovana hafa toy ny vy tsy misy arafesina na ny inox, vy laniranina na ny fonte na courant céramique na céramique ho fanalefahana ny loza mety hitranga amin'ny fahasalamana. Tapitra ny fampalalam-baovao tomboky lahy sy tomboky vavy mankasitraka anao nanaraka ny vaovao hatramin'ny faramametraka ny veloma mandrapita fary mirary farany herinandro sambatra ho antsika rehetra veloma tompoko.